mba ho fampisondrotana ny fahaiza-manao ny ireo mpiara-miasa sy nanivon'ny orinasa madinika sy salatsalany ary hananana kolotsaina hanatsarana hatrany izay fiara-miasa izay indrindra fa ho an'ny faritra Anosy noho ny fisian'ny orinasa vaventy toa ny QMM no nanosika ny ACPE na ny amélioration continue par les employés ampitany traikefany eto anivon'ny faritra ka mpiara-miasa 3 menada avy eo amin'ny ivitoerana Kara centre d'affaires régional Anosy no nanomboana izany. Fotsinoina moa ny atao hoe lean management dia anisan'ny méthodologie anankiray izy io niforona tany Japon efa taona maro izay ary ampiasain'ny orinasa matanjaka toa ny QMM Rio Tinto na ny Toyota na ny orinasa maro maneja tany mba ahafahana manatsara mametraka ny kolotsaina ny fanatsarana trano eo anivon'ny mpiara-miasa ao anatiny sy mba hanomezana koa fanatsarana ao anatin'ny processus endraiketana mba hanomezana fahafapoa ireo mpanjifa ao anatin'ny orinasa. Dia tao anatin'izay fotoan'izay dia nanatona ny karaha izahay mba ahafahana isy fiara-miasa mba ahafahan'ny ACPE koa manohana voalohany indrindra aloha ny mpiara-miasa eto amin'ny karaha mba hisondrotra ao anatin'ny resaka fahaiza-manao, hisondrotra koa amin'ny resaka toe-tsaina liana mba ahafahana manatsara ny aktivité amin'ny karaha satria fantatra moa fa karaha dia anisan'ny opérateur tena hoe majeur amin'ny resaka fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina eto amin'ny faritra Anosy. Marina fa misy ny fanaraha-mpiara ampiroboroboana ny fahaiza-manao ireo mpiara-miasa nanivon'ny orinasa tao anivon'ny faritra Anosy izay fanaovany orinasa ACPE sy ny ivitoerana Kara.